Miobe an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa ny atrehanany amin'ny fiobena. Akoa fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrana. Andriamanitra tomponay masina o, misaotra noho ny fitantananao ny fiainanay ka tonga amin'izao fotoana manokan'izao zahay androany. Ray malalo tsy lovy ny fanahy masinao ny tenanay tsiraray avy, ary aoka tompo mba ho azavainao ny fonay amin'izao vanim-potoana manokan'izao, tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Miarabanao tratra indray izao sabata izao izay eo amin'ny fiangonana Adventista Mboamangakely dia mirary soanao ho feno fitahiana amin'izao sabata mahafinaritra izao ingany ity sabata ity mba hitondra fitahiana ho anao sy ny ankohonanao.
Zao tsika dia maka ny tenin'Andriamanitra, ko manasanao handray ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Jaona 5:7. Jaona 5:7. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dinonareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Hotahina ny teny rehefa ho hazavain'ny mpanompony. Amen. Dia antsika hiara hivavaka mandoaly. Rehefa izay any an-danitro tonga eto amin'ity fotoana ity izay dieranao sy ankalazanao, mangataka fonana aminao, mangataka vavaka izay ho an'ireo tsy salama, mangataka vavaka izay ho amin'ny firenenay, mangataka vavaka ho an'ireo manana olana. Midira tsehatra anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masinao, amin'ny alalanao ny angatahana amin'ny vavaka. Amen. Tonga amin'ny fampoim-pivavahana manokana ho an'ny fanatitra sy ny ampafolona isika. Koa manasanao amoaka izany hoe ny ampelantananao ary hivavaka mangina. Amen. Fantaniana no mipetraka amintsika ao anatin'izao fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolona izao. Ary inoko fa efa mba nametraka izany fantaniana izany ihany koa ianao. Mankaiza ny fanatitra izay ataoko. Eo anatrehan'izany dia marobe ny mametraka fantaniana. Mankaiza tokoa moa ny fanatitra ataonao? Inona ny tanjona amin'izy ireny? Misy antony anankitelo no omenanao hoe mankaiza tokoa moa ny vola izay ataoko fanatitra, izay ataonao fanatitra sy ny ampafolony izay anterinao ho an'Andriamanitra. Ny antony voalohany dia izao: manohana sy manampy fianakaviana maro manerana izao tontolo izao ny fanatitra sy ny ampafolony izay ataoko sy ny hoentinao. Satria maro tokoa ireo olona izay manoka tena ho amin'ny asan'Andriamanitra sy fitoriana ny filazantsara. Ny antony faharoa dia izao: manampy ireo orinasa sy fikambanana maro samihafa izay manompo ny fiangonana. Ohatra ao anatin'izany ny fitsaboana ireo olona izay manana fahasarotana sahirana eo anivon'izao tontolo izao. Ohatra anankiray ihany koa, manampy ny radio maneran-tany ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary ohatra farany ao anatin'izay, izay efa fantatsika, dia manampy ny asa fanompoana izay ataon'ny ady rà izay fantatra manerana izao tontolo izao. Ary antony anankiray fahatelo izay anentanan'Andriamanitra, anasan'Andriamanitra anao amerenana ny ampafolony sy ny fanatitra dia izao: olona antapitrisany maro eto amin'izao tontolo izao no mahita famonjena ao amin'i Jesosy noho ny fanatitra izay hoentiko sy ny fanatitra izay anterinao. Ary fiangonan'Andriamanitra maro no tafajoro manerana
ity zao tontolo zao ity no ny fanatitra sy ny ampafolony a izay hoentinao ihany koa manasanao mba hamerina ampahatokiana ho fanohanana izany asan'Andriamanitra izany. Izao mantsy ny teny fikasan'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny ohabolana 7 ny 5 sy ny 10. Ohabolana 7 ny 5 sy ny 10. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mankalazahan Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloam-bokatrao rehetra, ka dia ho feno mitafitafo ny fitoeram-barinao ary hiaotra ny ranom-boalobokao ao amin'ny vata famaranao. Rehefa matoky isika amin'ny famerenana ny ampafolony sy fanatitra dia izany teny fikasana omen'Andriamanitra antsika. Manasanao hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao izay noho izany teny mahafinaritra izany, fa manome fitahiana ary mampitombo izany ho amin'ny fiainanay ianao rehefa matoky izahay ny amin'ny famerenana ny fanatitra sy ny ampafolony. Koa mitahianao izao mpanaraka ny fandarana izao mba hanana izany fitiavana manohana ny asanao izany ary amerina ampahatokiana ny ampafolony ihany koa. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.
arabanao indray amin'ity fotoana manokana ity zay enotsika loha hevitra anankiray ahafahantsika misintona lesona mambe avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny lohatenin'ilay loha hevitra dia manao hoe ilay boaty kely. Tantaran'ny Body sy Tovo no entiko aminao anio. I Body sy Tovo dia penadà. I Tovo ny lehibe ary Body kosa ny kely. I Tovo nefa dia tena misy toetra izay mampalahelo. Ny toetra ny Tovo mampalahelo rakizy dia izy mifeno fankahalana an'ity zandry vavy kely ity. Izany hoe tiany migafigafy an'ilay zandriny kely, tiany milamila vaniny aminy. Indray andro ary rehefa avy niantsena eny dia nitondra zavatra maromaro ary tao anatin'izany dia nisy boaty kely anankiray izay nentiny neny. Dia ozy izy Body hoe neny taty neny mba ho anahy iny boaty kely iny. Fa ataonao inona? Body boaty kely tsisy dikany ange io boaty kely vita tamin'ny taratasy mora simba. Ka tsy izany neny fa asiako fitoerana akanjona saribakoly kely nataoko ao anatiny satria miparitadritaka eraky ny efitranko ilay akanjona saribakoly dia very daholo. Tsy maninona ary fa iny fa eto anao ary iny boaty kely iny ozy neny. Dia Tovo tery amin'ny sisitrano tery enony le izy. Ataony Body inona indray hony? Hitako indray ny ampijaliana ny Body iny ozy izy Tovo. Dia nitsaikotsaiko tato ariny Tovo nanaraka ny dian'ny Body izay nakany amin'ny efitranony. Dia nitsikilivony nataony Body rehetrarehetra. Dia io Body mampirina le akanjo kely na saribakoly tao anatin'le boaty vita tamin'ny taratasy. Nendrasany Tovo tsara mihitsy hoe aleo vitany tsara ny zavatra rehetrarehetra ataony dia niditra amin'izay izy tao amin'ny tranon'ny Body avy eo. Gaga be Body, vao hita niditra Tovo avy hatrany dia nafeny aingana le boaty kely vita tamin'ny taratasy. Taty aingana iny boaty iny anahy. Taty fa zany zoky. Ozy izy Tovo. Nangofotra rakizy Body. Io indray zoky. Efa meneny anahy nge ty boaty kely ty zoky. Sady mba asiako an'tony akanjo kely na saribakoly tony. Tsisy an'izany fa taty ho iny. Dia tonga dia nisotominy Tovo rakizy le boaty kely dia mifandroritan'izy daty eo dia naninona izy avy eo? Simba le boaty kely satria boaty kely malemilemy le izy vita tamin'ny taratasy. Vao nahita an'izay rakizy Body sady nahita n'ilay akanjona saribakoly miparitaka eraky ny trano dia nalahelo be mihitsy izy. Dia nitanondrika izy mipetraka tamin'ny gorotiny izy dia nitomany izy avy eo. Tomany Body. Dia rehefa nahita an'izany fihetsika Body izany Tovo dia nidinihany Body. Dia tsapany tao anatiny tao hoe nalahelo izy. Tsapany hoe izy ke raha tsy fanahy be. Fa maninona ary izany mampijaly an'ity zandriko ity jereo izy mampalahelo be ozy izy Tovo any am-pony-tany. Nefany rehefa nisy an'izay fanamasina izay niteny tao anatin'ny Tovo dia tsy niraharaha iny fa lasa izy niazakazaka mivoaka ny efitrano. Dia gaga indray nefa izy rehefa tafavoaka tamin'ny varavarana fa nangina le feo an'ny Body nitomany. Dia nijanona izy dia nenony teo amin'ny varavarana. Dia avy eo nitsikilivony eo fa misy inona fa maninona Body sy nitomany intsony. Dia nitsikilivony dia inona hozy ianao no natao Body? Nandohaliko Body ny vavaka. Dia izao ny vavaka nataony Body izay enony Tovo tsara mihitsy. Jesosy mangataka aminao mahakasika ny zokiko iny. Zoko tena tokony tsara fanahy be. Zoko tena tokony malemy fanahy be izy kanefany tena elingelen'ny Satana, ampiasain'ny Satana izy. Fa Jesosy esory Jesosy ny fankahalana ao anatin'ny Tovo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vao vita izay vavaka nataony Body izay dia lasa Tovo nandeha niazakazaka be nakany amin'ny efitrano fatoriany. I Body kosa tao aminazy dia nangoniny daholo sady mbola nalahelohelo kely izy. Nangoniny izany le akanjona saribakoly kely be dia be miparitaka eraky ny trano. Tapitapika teo rakizy iny Tovo niditra ny efitranon'ny Body. Body miaina anavy indry. Sa tsisy boaty kely omeko an'ny zoko tsony ange, le boaty kely efa simba. Tsy izany Body omeko anao ty boaty anankiray ty indray. Hitanao tsara tarehy sady mafy be mihitsiny. Dia jereo nge afaka sokafana dia afaka hidiana. Ohatra ny vata kely afaka asiana ny akanjon'ny saribakolinao. Dia gaga be mihitsy Body sady nitsangana. Fa tsy le fitoerana kilalao an'ny zoky avy nentina avy tany an-dafy ve ty meny zoky anaty? Ie meko anao ty. Dia za Body mifona aminao satria
tena nanao toetra tsy mendrika loatra, tena ratsy fanahy loatra, diso feno fankahalana loatra tokoa. Fa hitanao tsara fa manomboka androany dia zaho zoko mpiaro zoko malemy fanahy miaraka aminao. Faly be rakizy bodo, faly be izy satria sady nahazo boaty tsara tarehy no enony ihany koa fa iova fo zany ny zokiny. Ny rary koa rakizy ho anao izay miaino an'ity lohahevitra ity androany dia ho alany Jesosy anie ny mety fankahalana rehetrarehetra ny anatintsika, satria ny fankahalana dia miteraka ady, ny fankahalana dia miteraka lolopo, miteraka zavatra ratsy rehetrarehetra ny fankahalana. Fa ny rariko dia ho fo feno fitiavana no ataon'i Jesosy ao anatintsika ao. Andenga ho jerentsika izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly, sakafo ny Baibolinao dia jerentsika ny ao amin'ny ohabolana toko 10 ny andininy 12. Ohabolana toko 10 ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fankahalana dia manetsika ady, fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Ohatrany tamin'ny tovy teo zao rehefa naseho any tamin'ny zandriny hoe tena iova dia naseho any fitiavana natolony ho an'ilay zandriny ilay boaty tsara tarehy, dia tonga dia adino ny zandriny daholo ny olana rehetra izay nisy teo amin'izy tahatra amin'izay. Ho antsika ihany koa rakizy aokontsika aneo mandrakariva ny fitiavana ho an'ny manodidina antsika, aoka mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra manodidina antsika fa isika dia zandrin'i Jesosy, olona mahay mifankatia. Andao ho entintsika eo amin'i Jesosy izany lohahevitra izany mba ho fiainana velona ho antsika tsirairay avy, hiaraka hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay ankizy fa tianao, tena tianao be mihitsy zahay, ka tamin'ity anio ity dia nomenao an'izany lohahevitra mamy be izany zahay ankizy. Mangataka zahay Jesosy mba ho ataonao miboboka ao am-ponay tsirairay avy anie ny fitiavana ny namanay, mba ho ankizy ho feno famindrapo, feno fahalemem-panahy ny ankizy rehetra izay niaino an'ity lohahevitra ity anio. Fatononay ary mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior,
raisiko fifaliana manokana ny mampahery antsika amin'ity androany ity. Isaorantsika Andriamanitra satria afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tony fandaharany tony sika amin'izao vanim-potoana izao. Ny vanim-potoana izay iainantsika dia vanim-potoana sarotra. Ary ahitana karazan'olona maro amin'izao vanim-potoana izao raha miresaka isika hoe kristianina. Dia misy karazan'olona maro izany kristianina izany. Ary ny fomba fanatanterahana ny antsoina hoe maha-kristianina amin'izao vanim-potoana izao dia samy maneho azy amin'ny fomba samihafa ny olombelona tsiraray avy. Amin'ity androany ity dia anokatra ny tenin'Andriamanitra isika. Hijery tantara manokana ao amin'ny Baiboly isika izay ahitantsika kristianina anankiray izay naseho tamin'ny alalan'ny fitantarana ao amin'ny bokin'ny filazantsarany Jaona. Mialoha nefa ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia mbola asaiko ianao mba hivavaka. Ray tsara indrindra anokatra ny teninao izahay. Isintona lesona avy amin'ny teninao izahay. Mitalao izahay. Aoka hitoetra betsaka ny fananao mba hampahazava tsara izay tianao ampitaina aminay. Mitenena Jehovah fa miain'ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny filazantsara ny Jaona no tiako mba hisariana ny sainao amin'ity anio ity. Olona manao ahoana tokoa ianao eo amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra. Olona ohatry ny ahoana ny fanatanterahanao izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara ny Jaona any amin'ny toko 7, toko 4 dia mitantara sy mitanisa fa nandeha tamin'ny toerana maro Jesosy. Misy toerana izay nalehan'i Jesosy rehefa sokafana ny Baiboly dia mahita isika fa tany Jodia Jesosy, tany Samaria Jesosy, tany Galili Jesosy, tany Kana Jesosy, ary eto amin'ity Jaona toko 5 ity dia andeha hiakatra ho an'i Jerosalema Jesosy. Hiakatra ho an'i Jerosalema Jesosy. Ary io dian'i Jesosy hiakatra ho an'i Jerosalema io dia fantaritsika tsiraray avy fa Jerosalema dia anisan'ireo mponina izay misy ny antsoina hoe kristianina. Izany tanànan'i Jerosalema izany. Rehefa vakiana ny soramandry eo amin'ny Jaona toko 5 dia mivaky toy izao hoe niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy nasitrana n'ilay marary teo anilan'ny farimy Betesda ary ny tenina valiny ny jiosy izay nanometsiny azy. Rehefa vakiana ny 1 dia mivaky toy izao. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema.
ny andininy faharoa ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadiny ondry zay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Ity tantara ity zany de manoritsoritra hoe rehefa tonga tao Jerosalema Jesosy dia indro manoloana farihy anankiray. Ny finoan'ny olona tamin'izany fotoana izany de zao, eo amoron'ity farihy ity dia misy fanasitranana ary mitondra fanasitranana ity farihy ity, ary misy marary voalaza hoe nisy marary misy fialofana 5 teo, ary taony nandrin'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila ao amin'ilay farihy ao avokoa zany izany. Mino ny olona fa misy fanasitranana ity farihy ity, ary nisy lehilahy anankiray eo amin'ny 15 ary nisy lehilahy anankiray zay efa narary 7 taona. Eo amin'ilay farihy zany dia misy lehilahy anankiray narary efa 7 taona. Azonao an-tsaina ve zany hoe 7 taona izany? 950 volana zany raha avadika volana, zany 7 taona zany. Ity lehilahy ity de marary eo. Raha nahita azy mandry Jesosy eo amin'ny 9, Jaona 5:9. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, de hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Rehefa hitan' Jesosy ilay lehilahy de hoy izy manao hoe teo sitrana va ianao? Efa mba nojerentsika ve fa ohatrany hoe fanontaniana hafahafa ny apetraky Jesosy? Efa eo lay marary de hoy Jesosy manao hoe teo sitrana va ianao? Fa maninona Jesosy no manontany an'ilay lehilahy hoe teo sitrana va ianao? Moa ve tsy fantary Jesosy hoe teo sitrana ity lehilahy ity? Tsotra ihany ny valiny. Rehefa nasitrana anao Jesosy, rehefa anasitrana Jesosy, de manontany ny hevitro sy ny safidiko ny amin'izany fanasitranana izany. Lay Jesosy de tsy Jesosy manery, tsy Jesosy manao terivay manta lay Jesosy zay inoko sy arahantsika ary mpiainy malala, fa lay Jesosy de manontany manao hoe teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehina ny rano de tsy mba misy olona androboka ahy ato amin'ny farihy, nefa raha mandeha eo aloha de misy olo-kafa misosoka eo alohako. Ny finoana zany tamin'izany fotoana zany de zao, rehefa mihetsika ilay rano ka tafaroboka ao anatin'ilay rano ilay olona anankiray amin'ny fotoana zay etsehin'ny rano, de sitrana ny olona anankiray zay matratra an'izany fietsehany zany. Ny zava-mitranga nefa eto amin'ny tantara de zao ny voalaza: raha vao mihetsika ny rano izy, arak'ilay voalaza teo, raha etsehana ny rano de tsy mba misy olona androboka ao anatin'le rano, nefa raha mandeha eo aloha de misy olo-kafa misosoka eo alohako. Ohatrany manambara ny fiainantsika zany tantara zany, ohatrany mampiseho ny toe-javatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao zany tantara izany, manao hoe ohatrany fifampisisihana ny toe-javatra amin'izao, ohatrany miezaka mitady vahaolana ho an'ny tenany manokana ny olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Ohatrany hoe ny olona tsiraray avy zany amin'izao vanim-potoana izao dia samy manao zay amonjen'ny tenany, ary mitaraina amin'i Jesosy izy manao hoe raha etsehina ny rano de zao, misy olona foana tafiditra eo alohako, misy olona foana tafasisika eo alohako. Ny zava-mitranga de ohatrany fiainako amin'izao fotoana izao zany. Fa mahafinaritra ny fitantaran'ny Baiboly, mahafinaritra ny fomba fijerin' Jesosy an'izany marary zany, fa hoy Jesosy taminy 9, mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Jesosy tsy niteny hoe tonga de sitrany ianao zao, fa ny baikon'i Jesosy de hoy izy mitsangana eto ny fandrinao de mandehana.
ny baiboly dia maneho fanoritsoritana eo amin'ny fasivy ny amin'ny toetra n'ilay lehilahy fa hoy izy ary niaraka tamin'izay de sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny de lasa nandeha ary sabata izay andro zay. Niaraka tamin'izay vanim-potoana izay de sitrana lay lehilahy. Tsy nametraka fanontaniana tsony zany lay lehilahy manao hoe inona zany, manahoana zany fa tonga de vao nibaiko Jesosy, vao niteny azy Jesosy manao hoe mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Niaraka tamin'izay de sitrana ilay lehilahy. Ry mpanaraka izao fandarana izao, rehefa mibaiko Jesosy de miaraka amin'izay ny vahaolana omeny. Jesosy rehefa milaza aminao fa anasitrana anao de ahafahany amin'izany toe-javatra rehetra izany ianao. Niaraka tamin'izay de sitrana ray lehilahy. De hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao. Misy vahoaka jiosy zany izay mahita an'izany toe-javatra izany de miteny manao hoe tsy tokony hanao an'izao ianao satria sabata ny andro. Fa hoy ny 1:11 fa raha lehilahy namaly azy hoe lay nanasitrana no nanao tamiko hoe eto ny fandrinao ka mandehana. Nylay lehilahy zany de tsotra fotsiny ihany. Jesosy efa nanasitrana, Jesosy efa niteny tamiko, ary zao Jesosy ilay nanasitrana no niteny hoe eto ny fandrinao. Matetika isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no tsy miatrika izany toe-javatra izany, no mieritreritra isika matetika fa rehefa sitrana isika de zay no zava-dehibe. Fa tsy heverintsika hoe ahoana ny fomba hiatrehana ny fiainako avy amin'izao vanim-potoana izao. Fa eto de zao no tazomin'ilay lehilahy ny afatra nomeny Jesosy azy. Mitsangana ento ny fandrinao ka mandehana. No tazomin'ilay lehilahy zany toe-javatra zany. Ka na iza nanaraby azy, ka na iza niteny taminy fa tsy mety io fanaonao io de zao fotsiny ihany. Efa zay no masaka tao an-doha, ny fahasitranana no zava-dehibe, ny dikan'izay de olona voataiza ao anatina fandraisana baiko entitra ity lehilahy ity. Mila olona toy izany Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mila olona vonina anaraka an'izany fitsipika izany Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Dia mitoy ny tantara, ary mitantara Jaona ao amin'ilay toko sy 1:12, ary ireo nanontany azy manao hoe fa iza moa zany lehilahy zany izay nanao taminao hoe eto ny fandrinao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy. Fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Na ny nanasitrana an'ilay lehilahy aza zany de zao tsy fantany akory iza ny nanasitrana azy, fa zao narahany fotsiny ilay baiko satria ny antony te ho sitrana izy. Te hiala amin'ilay aretina nitaiza azy 7 taona izy. Ny 14, ary rehefa afaka zany de hitan'i Jesosy teo ankianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony fandrao anjoanao indray ny ratsy no ny teo. Marihana ry havana, marihana sy tsy pihina tsara lay voalaza manao hoe ary no ny afaka zany dia hitan'i Jesosy teo ikanjan'ny tempoly ilay lehilahy. Ny toerana voalohany nalen'ilay lehilahy afaka tamin'ny aretina zay nangeja azy 7 taona dia teo ikanjan'ny tempoly no naleny voalohany. Tany no toerana izay nandehanany voalohany vao afaka tamin'ny aretina izy. Ry mpiaino namako, ry mpanaraka izao fandaharana izao, any ankianjan'ny tempoly, any amin'ny toerana zay azonao antoka fa ionanao amin'i Jesosy no toerana tokony alehnao rehefa afaka amin'izany
aretin' zany ianao. Rehefa afaka amin'ny olana mangejanao io ianao, rehefa afaka amin'izao toe-javatra iainanao zao ianao dia mandraisa fanapa-kevitra mba handeha any amin'izay toerana mety ahitanao an' Jesosy. Tany no toerana ny fanenan'i Jesosy fanondroany taminy, ary hoy Jesosy tamin'izay fotoan'izay, indro efa sitrana ianao. Dia zao ny afatra aza manota intsony, fandrao anjoanao ndray zay ratsy noho ny teo, hoy ny Jaona 5:7-10. Ry mpanaraka izao fandaharana izao, ry mpiray fanantenana amiko, teanao zavatra toy izany eo amin'ny fiainanao Jesosy. Te hanova ny fiainanao Jesosy androany. Tsy miandry ela, tsy miandry vanim-potoana ela Jesosy ny teanao an'izany, fa ny androany no teanaovany anao an'izany. Mba fantatrao ve hoe oviana ny vanim-potoana tsara indrindra eo amin'ny fiainanao? Raha antany anao androany, oviana ny vanim-potoana hitanao hoe tsara indrindra eo amin'ny fiainanao? Fa androany dia milaza aminao fa ny vanim-potoana tsara indrindra eo amin'ny fiainanao dia ny androany. Ny androany no tsara indrindra. Ilay tokosy zay novinaky tao anatin'ny vaky teny, ny Jaona 5:7 dia milaza manao hoe, dinionareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Dinio ny soratra masina. Ny Baiboly dia tsy miteny manao hoe vaky io fotsiny ny soratra masina. Ny Baiboly dia tsy miteny manao hoe ataovy tsy anjery ny soratra masina, fa ny Baiboly dia miteny manao hoe dinio nareo ny soratra masina. Dinio. Ao no fotoana, ao ny toerana anankiray izay mety hifanenanao amin'i Jesosy amin'ny fandinihana soratra masina. Lala anankiray mety ionanao amin'i Jesosy ny fandinihanao ny soratra masina. Ny apôstôly Paoly rehefa niresaka tamin'ny vahoaka Galatiana, ao amin'ny Galatiana 7:7, dia miresaka toy izao ny apôstôly Paoly rehefa miresaka amin'ny vahoaka tao amin'ny Galatiana. Fa raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Zany ianao, raha tena kristianina ianao, raha tena any Kristy ianao, dia zao taranaky Abrahama ary mpandova araka ny teny fikasana. Mpandova ny teny fikasana ianao. Tsy mahafaly ve zany androany? Tsy toe-javatra tianao ve zany androany? Hanao izay irin'ny fonao aminao anie Jehova. Ary toy ilay fanandraman'ity lehilahy anankiray narary ity, dia ho toy izany ny fanandramanao, ka hanao hanefa izay etaeta-ponao ne Jesosy amin'ny fangatahana izay tianao atao aminy. Ny Tompo ampahery anao, ny Tompo ampitraka anao, ary ny Tompo anome fifalianao anao eo apetrehanao ny fiainana sisa izay mbola omeny anao. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen.
Jehovah ray masino, misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra noho ny amin'ny anatra manokana izay nampitondranao an' Jesosy, ary misaotra Tompo satria androany dia afaka manam-pirofo aminay ianao fa tsara ianao ary mbola mpanao ny tsara ianao. Ray malalo, ampitomboy ny finoana ao anatinay tsiraray avy, ao anatin'ny olombelona tsiraray avy izay maniry anaradianao, dia ampitomboy ny finoana izy ireo. Ianao hitantana ny fiainany, ianao hivimbina ny fiainanay tsiraray avy. Aoka ho feno fatokinanao izahay amin'izao vanim-potoana izay iainanay izao, na dia vanim-potoana sarotra azy izao. Ampio izahay mba hitoko tanteraka aminao amin'ny zavatra rehetra. Angatahako vavaka manokana izao mpanaraka fandaharana izao, mba hojerenao manokana ny fiainany sy ny olany, ary vahao Tompo raha toka sitraka ao izany. Angatahako sy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.